Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Avao tsara ny fahendrena avy any ambony sy ny fahendrena avy amin'ny demony. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Zavatra sarobidy ny fahendrena ry havana. Ary ambaran'ny soratra masina fa sarobidy lavitra noho ny volamena zany. Ohabolana fahenina ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo. Iteny hoe fahendrena io dia miverina farafahakeliny indroanjato ao anatin'ny soratra masina. Ary fatatsika tsara ny tantaran'i Solomona ilay mpanjaka izay niavaka tamin'ny mpanjaka rehetra satria nanana fahendrena nihoatra noho izy rehetra izy nangataka dia nomen'Andriamanitra an'izany. Any mpanjaka voalohany toko 7 sy ny toko 10 no miresaka be dia be ny amin'ny fahendren'i Solomona io. Ary io fahendrena io dia zavatra ilayntsika isan'andro amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Ny amin'ny hoe ny fomba fiteny, fiaino, fanao zavatra, fianatra, feritreritra, fanapahan-kevitra. Ilaina fahendrena daholo zany ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao, hatramin'ny akanjo anaovanao, hatramin'ny fomba fibangonao volo dia ilaina fahendrena daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fomba fitezahana, fomba fitenenana ny ampiasana, ilaina fahendrena daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ary izay mihitsy nefa ny amin'ny hoe mila mitandrina fa indray ilay fahendrena izay ampiasaintsika sy entintsika miaina tsy dia ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra intsony fa efa ilay fahendrena izay avy amin'ny demony. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jakoba toko 7:17-17 dia miresaka mazava tsara ny amin'ny karazana fahendrena anankiroa. Ambariny andininy fa fa misy ilay fahendrena ozy izy, izany fahendrena izany dia tsy mba avy any an-danitra fa araka ny etỳ tany, araka ny nofo, araka ny an'ny demony. Zay zany ilay fahendrena karazana anankiray. Ny anankiray indray dia ambariny andininy fa 17 manao hoe fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra sy ny maro tsy voatanisa. Zany hoe ny avy amin'ny an-danitra anankiray, ny avy eto ambonin'ny tany anankiray. Reo zany no mila avahana tsara. Voalohany aloha zany raintsika ny avy any an-danitra. Io zany ny hoe fahendrena avy any ambony, avy amin'Andriamanitra io. Andriamanitra zany no ivo sy loharano ny aviany io. Ny anankiray indray dia ilay fahendrena izay avy amin'ny demony mihitsy. Avy etỳ ambonin'ny tany ilay izy. Ny olombelona ny avian'ilay izy. Ny olombelona no source ary Satana no ambadika ilay izy. Dia ny an'Andriamanitra, Andriamanitra no ifantohan'ilay izy. Zay no mahatonga hoe ny fahatahorana an'i Jehova no fiandoham-pahendrena, fa ny an'izao tontolo izao ny olombelona no ifantohany sy ny atombohany ka izay ahasoan'ny olombelona ny tanjona ao anatin'ilay izy. Tsy rarahina mihitsy izay hoe sitrapon'Andriamanitra tsy rarahina izany. Ary ihany koa ny amin'ny hoe ny miainga avy amin'ny olombelona ilay izy, ny fihetseha-poko, ny faharisen-dahatra, ny fifaliako, izay sy ny expérience koa no niainganiny hoe zao zany ny fahendrena itondrako ny fiainako, miankina amin'izany ny azy ny fahendrena izay ataony. Zavatra tsara fantatsika dia ny hoe mahasamihafa an'ireo koa dia ny avy amin'Andriamanitra dia omeny mamaim-poana. Ary izay nambarina ny amin'ny Galatiana toko 1, Jakoba toko 1:5 ny hoe raha misy nareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Ny an'izao tontolo izao tena tsy azonao moramora io fahendrena amin'izao tontolo izao io. Fa sady efa fahendrena misy zavatra tsy marina aloha ny ankabetsahany nefa mbola vidiana lafo ihany koa. Ohatra vidianao amin'ny alalan'ny boky, amin'ny alalan'ny fianarana sy ny zavatra samihafa ilay izy. Eto aloha dia tsara mariako fa tsy ny fahendrena izao tontolo izao rehetra akory dia tsy mety amintsika kristianina daholo. Fa misy ilay fahendrena izay reto ambany reto mila hitandremantsika zany amin'ny zavatra rehetrarehetra zany dia mila hitandremantsika reto zavatra reto. Voalohany, ny avy amin'Andriamanitra dia madio aloha izy izy. Zay ny ambariny andininy fa 17 eo. Nefa ny dikan'ilay madio dia izao tsy misy petana, zany hoe tsy misy fahotana. Ny fahendrena avy amin'Andriamanitra zany tsy mitarika ny olona nota, fa ny avy amin'izao tontolo izao dia ambariny eo manao hoe asa ratsy rehetra, 19:20. Zany hoe misy fahotana zany, mitarika ny olona nota ilay zavatra. Zay ilay fahendrena izao tontolo izao. Ohatra ny resaka hoe omezo ny olona hanala zaza. Dia ohatr'izany koa ny avy amin'Andriamanitra dia misy fanetretena ao anatin'ilay fahendrena satria zay ny amin'ny 7:20 manao hoe fahalemem-panahin'ny fahendrena, humilité io. Fa ny avy amin'izao tontolo izao dia misy firehareana ilay fahendrena. Manana an'ilay fahalalana izy dia lasa mihevitena ho zavatra mirehare mihitsy. Mieritreritra ny tenany hoe ambony mihoatra noho ny hafa, fanambaniana ny hafa zany ao anatin'ilay izy. Zay ny ambariny andininy fa 4:20 manao hoe aza mirehare ozy izy. Dia avy eo indray
nefa amin'Andriamanitra dia misy fahamarinana sy tsy fiatsaram-belatsia zay ny azy zany hoe le fahendrena avy amin'Andriamanitra zany le fomba fisainana fomba fijery entina manao zavatra dia tena madio tsisy resaka mbadimbadika na misy hoe intérêt ohatran'izany fa ny avy amin'izao tontolo izao dia laingany betsaka mody hoe zao nefa tena zao ny eo ambadika reny resaka hoe sorira commercial mody mitsika nefa le fitsikitsikina amin'io zavatra io volanao ny tadiavina anatin'le izy misy zavatra be deaibe zany resaka diplomatie resaka jerevitolo resaka système bancaire sianina reny fa resaka misy afetsifetsena sy resaka capital intérêt daholo no ambadika l'izy zany ny fahendren'izao tontolo izao dia ny avy amin'Andriamanitra ny afahana mamantatra azy dia nyasa misy fiadanana misy fihavanana ny avy amin'izao tontolo izao indray dia miteraka korotana ady fialonana fampiandaniana compétition zany no ateraka le fahendrena zany lasa misy fananana be zany ny amin'izao tontolo izao io le fahendrena io zay aloha ny afahana manavaka azy aizany ahitana azy indray ary ny an'Andriamanitra dia ao amin'ny soratra masina no ahitanao azy ao ihany ny ahitanao azy ao ianao no mitrandraka azy ao ianao no mahalala azy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia raha ohatra ka misy fahendren'izao tontolo izao ka tsy maintsy verifier anatin'ny soratra masina aloha raha ohatra ka tsy soratra masina manohatra azy dia azontsika raisina ihany koa zany le izy tahaka an'ireny hoe azany loasa mangina nyjerena fa Andriamanitra tapony loha fa raha ohatra kosa ka misy fahendren'izao tontolo izao izay jerevanao le izy tena hitanao mihitsy manao hoe misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra nefa zany ny voizina tahaka ny hoe fomba lehilahy manam-bola ny mampirafy dia hitanao hoe tsy mety ohatra fotsiny zao resahako reto amin'ny resaka politika fahendren'izao tontolo izao reny resaka hoe laïcité de l'état reny re izy raha ny tena marina ny laïcité de l'état dia hoe fanasarahana ny fitantanam-panjakana sy ny fitantanam-piangonana fa tsy hoe fanasarahana ny fitondram-panjakana amin'Andriamanitra nefa dia zany ny voizina sarahana amin'Andriamanitra mihitsy ny fitondram-panjakana ary zay no zava-doza zay ny tsy izy efa avy amin'ny demoniza ny fahendreny zany dia ohatr'izay koa ny resaka kolotsaina ohatra be dia be mihitsy reny resaka lamody fahendren'izao tontolo izao zay tena hitanao mihitsy hoe mitarika ny olo amin'ny fijangajangana sy amin'ny fijejojejona le izy amina freriana lamody amin'izao fotoana izao lamody ohatra ny tsy hita hoe ahoana nefa indraindray ny kristianina dia reny fahendren'izao tontolo izao reny koa no alainy tahaka itsika zany dia mila mijoro foana sy mijerina hoe ahoana ny fahendrena ambarany soratra masina na ataoko fotsiny areo hoe ny fomba fitafy dia izay no arahantsika fa tsy manaraka ny fahendren'izao tontolo izao tsika fa ny an'izao tontolo izao dia misy makany amin'ny fifaninanana adila asa ratsy samihafa ny fahendren'izao tontolo izao dia ohatr'izany koa reny resaka siansa reny resaka misy be deaibe ny karazana voka-pikaroana tsy voatery hoe ratsy daholo fa misy tena hoe manohatra ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mihitsy dia mila mitandriny reny resaka hoe théorie de l'évolution Darwin sy an'ireny dia mila mitandriny fa be deaibe ny zavatra zay manohatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy azontsika ekena dia ohatran'izay koa reny resaka ohatra zao misy discipline samihafa ohatra zao ny resaka spiritisme ny yoga horoscope occultisme divination ny hypnose zavatra samihafa ohatran'izany dia misy méditation sy ohatrany dia lasa koa le olona dia manao koa le kristianina hoe zao ny bien-être dia manao azao dia lasa koa le kristianina manaraka an'le izy ihany nefa tsy fantany fa efa fahendren'izao tontolo izao zany fa ny atsika ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny fiadanana sy ny fifaliana ho atsika fa tsy amin'ny karazan-javatra samihafa ohatran'izany ary be deaibe mihitsy ny zavatra tena manohatra ny tenin'Andriamanitra ohatra zao ny foto-kevitra ny resaka humanisme ohatra ny amin'ny hoe ny olombelona ihany ny tena topo-kevitra ny amin'ny fiainany mahatsara sy maharatsy azy fa tsy idiran'Andriamanitra zany mihitsy ny fiainan'ny olombelona zany ny foto-kevitry ny humanisme ka raha tsy mitandrintsika dia lasa manana zany fomba fisainantsika ary zany mahatonga ny olona lasa ate tsy mino an'Andriamanitra intsony satria efa mieritreritra ny tenany ho amin'ny zavatra rehetra dia volena anatin'ny sain'ny olona ny resaka esprit critique dia lasa tena mikritika foana hatramin'ny baiboly kritikena daholo tieritreretra tia zay zany ny zavatra miainana dia lasa tsy mino mipetraka amin'izay le dota dia efa tsy mino intsony izy dia lasa mivadika tea ny hafarany dia be deaibe mihitsy ny zavatra zay voizina amin'izao fotoana izao raha resaka fotsiny koa ny lalàna ny resaka hoe fahafahana mio fahafahana ny olona fahafahana n'inona nefa n'le fahafahana tadiavina sy voizina fahafahana ahafahany manambadina ny biby azy ahafahany manambadina mitovy fananana azy fahafahana zay ahafahany manalana ny zaza azy mamonina ny olona azy resaka eutanazia fahafahana zay mahafahany mibiridana aza rehefa zay ny ilany azy resaka nudisme zavatra samihafa ohatrany ny voizina amin'izao fotoana izao zay fahendren'olombelona
voizina dia tsika koa ndray dia hoe dia mio koa tsika dia efa mandeha koa tsika miady eo an'le fahafahana sanina tsy mahatsapa koa hoe inona moa zany ity zavatra ity fitoviana zoa ny lasy ny vavy izay indraindray tena manohatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'ny lafiny sasany dia rehetrarehetra eny mila dinina daholo fa tsy hoe andao indray mitsarana ireny féministe dia lasa koa tsika manao dia manao koa ny kristianina tsy malala ntsony hoe zavatra fahendren'olombelona izy zany zavatra zany ary fahendren'olombelona izay manohatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy dia volona ao ambadika amin'ny lafiny sasany ka mila mitandrinatsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatrany koa ny resaka psychologie be dia be ny resaka hoe mind power hoe tena matanjao ny sainao ohatrany koa ny resaka aparatoka ny resaka hypnose ny resaka PDP fa dia indraindray dia manaraka an'izany ny kristianina dia mieritreritra an'izany dia lasa variana amin'izany dia mieritreritra hoe vetriny zay ihany dia afaka mibaiko ny fiainako ny subconscience ka zay ihany ka afaka mitarika anazy dia zao dia mety dia tsy mila an'Andriamanitra ntsony ka fa zay ihany manasitrana ny vatako zay ihany manao an'izao lasa adala amin'izany ianao fa dia miteny aminao fa tena be dia be ny fahalalana sy fahendrena izay tsy avy amin'Andriamanitra fa tena avy amin'ny satana ilay izy ka raha tsy mitandrina isika indraindray dia nitoriteny olona sasany ary dia hitanao mihitsy hoe efa tsy toriteny filazantsara ntsony ny toriny fa efa psychologie ny toriny ka tena mila mitandrina tsika fa mila mitandrina zany tsika be dia be ny fahalalana zao toy izao efa tonga hatrany anatin'ny fiangonana hatrany amin'ireny resaka ny filozofia moa zany dia efa anisany ny amin'ny hoe ny fahendrena dia ny olombelona ihany no mitady azy sy mikatsaka azy amin'ny alalan'ny zavatra manodidina azy sy ny expérience ny antsika ravana dia ao amin'Andriamanitra ihany no mahitatsika ny fahendrena ao amin'Andriamanitra ihany hitatsika ny marina na ny amin'ity fiainana ity dia Jesosy Kristy ihany ny lalana sy famarinana ary fiainana ao tsika no mitrandraka an'izany atao hoe fahamarinana izany dia izany no mahatonga ny olona lasa ate tsy mivavaka jereo tsara fa na ny resaka varotra amin'izao tontolo izao dia ny fahendrena hitin'ny olona mivarotra dia resaka fametsifetsena daholo misy fitapitaka resaka publicité dia moa hoe zao nefa rehefa tena miditra anao tsy ny akory izy fa zavatra hafa ilay zavatra dia zay dia tena hoe fahendreny izao tontolo izao sorira commercial nefa dia moa misorira izy nefa volany takiny ao ambadika ilay zavatra dia zay tsy avy amin'Andriamanitra zany fomba fijerina fa ny Andriamanitra dia madio marina tia fihavanana mandefitra zany ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ka mila mitandrina tsika fa ndraindray tsika manaraka eny fa na dia ny teolojia aza dia tena mitenantsika fa be dia be nefa mivona ao anatin'ilay izy idéologie diso sandoka ny foto-kevitra diso tonga dia ndraindray koa tsika tsy mahalala fa dia manaraka an'ilay izy ihany dia lasa tsy resaka filazantsara ntsony torina fa lasa resaka prospérité resaka fa hoe azao dia izay zany ny resaka torina dia mivona resaka lasa any amin'ny zavatra hafa indray ny resaka resahana fa tsy tena hoe le filazantsara ny torina dia lasa resaka fahagagana onction zany ny azakazahana sisa fa tsy famonjena ny tadiavina dia za ravana teteny amintsika mila mitandrina tsika be dia be mihitsy na resaka hoe théologie zany zao ny resaka hoe zavatra ny théologie libérale ny théologie pluralistique zany rehetrarehetra zany dia efa maneho daholo hoe misy zavatra diso be dia be tafiditra ao anatin'ny zavatra isan-karazany ka raha tsy mitandrina isika dia tena very inona ny tokony atao dia izao mangata fahendrena amin'Andriamanitra na toka hoe fomba hitondranao ny vadinao zao tontolo zao manana fomba hitondrana azy mihitsy nitovy zo ny lasa ny vavy ohatran'izao ny fanaovana azy manana zay foto-kevitra izy fa ny atsika non tsy zany ny foto-kevitra fa tsika mila mijerina ny soratra masina izay tena hoe fahendrena avy any ambony ve sa fahendrena avy amin'ny demoni no hitondranao ny fiainanao fitondrana zaza zany zao tontolo zao fa tsy azo kasihana ntsony ny zaza atao zao ny antsika kristiana dia mbola fantatsika amin'ny hoe tsy hoe erisetra akory ny ataonao amin'ny zanako fa misy ny amin'ny hoe rehefa eto tokony kapoka aza eto fa mba asiko fetrany kosa ny fikapoana sy ohatran'izany zany hoe misy zavatra samihafa zany mbola azontsika tarafina anatin'ny soratra masina fa misy ny fahendreny zao toy izao dia mody entina ampivoarina nefa avy eo ilay ankizy lasa mahaditra be tsy azo ataona inona na inona mihitsy dia volona ao ambadika ireny idéologie samihafa ireny fa za tonga dia hoe manaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao fotsiny tsika kristianina fa mila mamantatra hoe fahendrena avy aiza izany fahendrena voiziny zany fa manaraka ny avy amin'Andriamanitra zay verifienay aloha sao dia hoe tsy mety amin'ny soratra masina zany sao dia misy zavatra mifanohatra amin'ny soratra masina zany fa ny ambaran'ny soratra masina ihany no entinay dia mila mangataka isanandro amin'Andriamanitra isika Jakoba 1:5 le nambarany teo manao hoe raha misy tsy manam-pahendrena aoko izy angataka amin'Andriamanitra izay manome antsika malalaka
sady tsy mandatsy tsy vidinao zany tsy ataonao zany fa milangatanao isan'andro mihitsy hoe tompo aoka mba ny fahendrenao no hitondrako ny fiainako, hitondrako ny ankonako, hitondrako ny tenako, na dia nibangoko ny voloko, anaovako ny akanjoko, hitenenako, hanapahako hevitra, andresako anaovako ny tetikasako, dia mba fahendrena avy aminao daholo, mba tsy ho zavatra avy amin'izao tontolo. Fa raha vao amin'izao tontolo zao misy fitiavan-tena ao, misy fitiavam-bola ao, hivadika ady io, hitarika ao amin'ny zavatra samihafa io, satana no ambadika io. Raha tsy mitandrina tsika dia tena sahirana, potika mihitsy. Azay mahatonga amin'ny teny manao hoe avao tsara, mahaiza tsara manavaka ny fahendrena avy any ambony sy ny fahendrena avy amin'ny demony. Dia mahereza ry havana, mila ny fahendren'Andriamanitra isika, indrindra amin'izao andro faran'izao fa efa miparitaka loatra ny karazana fampianarana sandoka amin'ny lafiny isan-karazany, ka indraindray tsika kristianina babon'ireny koa dia manaraka an'ireny koa, nefa dia izao satana no ambadika ireny. Mahereza ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.